Mamerina ny araba ho antsika rehetra ny tokantrano any tonga soeto amin'ny fandaharana ikook mbola tsy mifarana ny lalao fa saingy hoe efa kely sisa raha ohatra mifarana ane raha tsy ivina dia niroso tamin'ny dingana famaranana izy telo menada Ioly i Kevin ary Tsiortiny ny loha hevitra dia Red Velvet izay no nasena nataon'izy ireo avy any amin'ny mpitsara rehefa samy nandalo sy nikarakara teo ary izy telo menada dia hita fa samy natafavoaka izany Red Velvet izany tamin'ny eritreretin'izy ireo avy izy ireo samy nanao izay vita amoahana ny Red Velvet satria dingana famaranana kosa ty androany dia ho fantaritsika ny hevitr'ireo mpitsara ny voalohany amin'izany dia miora avy ao amin'ny Passion Gourmande nanana ny notiny ihany koa izy io mahakasika ireo Red Velvet ireo ireo jury sasany toy chef Tahina avy ao amin'ny Candera i chef Joelny avy ao amin'ny Radisson ary Paris tsy hiambaka an'izany samy nanandrana avokoa samy mitsara ny bikany endriky ivelany ary dia nanome noty arak'izay izy amin'izy ireo ary no azo ny salanisa ambony indrindra raha ohatra amin'ny farany tsy mora vao tafiakatra tamin'ity dingana famaranana ity izy telo menada Ioly zany no voaositra ho tompon-daka tamin'ity ikook saison 2 ity fifalinany any Ioly rehefa nazaina nandray fitenenana izy sy nametraka ny teny kely ho antsika rehetra mijery ny fandaharany tsaraky ny eritreretina mihitsy fa tena faly tsy taoko izay ambary fa feno tena mankasitraka be dia be anareo karakara dia mankasitraka an'ilay ao ambony koa satria mba tsy izy koa tsy tonga teto amin'ity androany ity satria izy nameny talentako fa nareo rehetrarehetra tena isaorana ny namana nanohana fa tena feno loatra fo tsy taoko izay lazaina fa merci beaucoup